fivoriana hitakina ireo nosy malagasy any Frantsa tsy miandrana voka-tsony antoko politika otrikafo. Jirama sy ny ministry ny angovo voalohany raha isehoseho nefa tsy mahavaolana akory. Mifangongo indray ny fako eto andrenivohitra, aiza ilay vava sy fampanantenany ny ben'ny tanàna. Tompoko lasy sy tompoko vavy amankasitraka anao an-trany manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS miarabanao. Tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao hamanasanao mpanajana sy ampitiavana indray ny tenako. Anaraka izany hatramin'ny farany. Mampikilay ny vahoaka malagasy indrindra fa ny eto andrenivohitra ny fomba fiasan'ny jirama tapaka lava ny jiro sady tsy misy antony mazava akoatra ny aratsy ny kalitao homen'ny jirama ny malagasy dia nitondra sosikevitra ny mpanao politika sy mpahitoekarena tafaresaka tamin'ny mpanao gazety Asinandriamanala sy Mathieu Prince. Voalohany raha isehoseho amin'ny hainao manjery sy ny tambajotra tserasera saingy samy tsy misy mahavany olona-bahoaka akory ny ministry ny angovo sy ny tale jeneraly ny jirama. Na inona fisehosehoana ataon'izy ireo dia mbola tapaka lava ny jiro ary tena mampitondra faisana ny vahoaka na toy inona ny toetry ny andro. Fialana bala araka ny fiteny-jatovo ny alaolana omen'izy ireo ny mpanjifa rehefa misy ny fatapahan-jiro. Tsy lazaina intsony ny fatapahan-jiro talohany nametrahana ilay milina mpiary herinaratra fa 4 tao andekaleka ny aretan'ny mponin'Antananarivo ny tsify sy ny herinaratra miodina nandritra ny 4 andro. Ankehitriny miverina mampiteny moana indray ny fatapahan-jiro. Tsy misy alaolana sy fanazavana nomen'ny jirama. Ho an'ny mpanao politika dia mila jerena ny famatsiana solika ny jirama isorohana ny delestage isak'izay metsika ary anisan'ny tokony oloha laharana amin'ny famatsiana solika ny jirama ny aho tsy miroro. Mbola hijanona migeja an'ireo kompania tsoliky anaky-4 ireo sy ilay rezoana mafia vitsivitsy satria misy rezoana mafia ambadika resaka solika io nareo le kompania pétrolière anaky-4 ireo na ny mpitondra fanjakana vitsivitsy miodidina azy eo izay mahazo tombotsoa amin'izao fahorim-bahoaka izao dia izy hoe raha tsy izany no tapahantsika dia ataoko hoe fampanantenana pokaty fotsiny ihany ny atao an'ny vahoaka malagasy amin'izay resaka fampandrosoana iverina ho atao eto. Ho an'ny mpahitoekarena dia noho ny tsy fampiny ny tolotry ny jirama ho an'ny mpanjifa ny mahatonga izao olana goavana hatrehan'ny jirama izao. Rehefa mahantra ny olona dia lasa lafo be aminy manao jirama dia na ny olona mangaratra jiro na ny olona vao tonga ao-trano izy dia pio ny jiro raka izy fa mandany jiro tsika dia tsy mivoatra mihitsy ny jirama satria amin'ny mpanjifa mampiena ny consommation ny falafo loatra ny jirama. Io averiko foana fa raha misy hoe anao investissement ny jirama 1 million ka 1 million mpanjifa mandora milanja avy izy tafavoaka fa raha raisiko izay ohatra hoe 1 million ny investissement ny jirama raha ihany ny mpanjifa dia le anankiray mibaby 1 million dia mavesatra amin'iny dia tsy tafavoaka na ny jirama na le mpanjifa tsy tafavoaka. Ankoatra ny fanafoanana ny marché interbancaire de devise na ny MID sy ny fampiakarana ronjato isanjato ny sandam-bola malagasy dia tokony irosoana ihany koa ny fitrandrahana araka ny tokony ho izy any tsy miroro ho hiatrany Jean-Jacques Ratsetson. Ka io nge na resaka Madagascar zao nanao contrat izy tamin'ny fitondram-panjakana hoe misy plan mamokatra nareo dia amin'izao taona izao nareo tsy maintsy mamokatra zao taona amin'izao fotoana izao miakatra zao isanjato niny tsy maintsy mamokatra amin'izao taona. Inona nefa nazo ny Madagascar namokatra izy tsy nisy natray le vokatra voatery izy stocké dia mbola izy indray aty indray me tsara velatsy le fanjakana miteny hoe ka nareo tsy mirespecte ny cahier des charges nomena anareo hoe tokony amin'izao taona zao nareo mahavita an'izao taona amin'ny fomba ahoana moa le orinasa mamokatra izy dia mistock izy dia mbola tadiavinao amokatra mihoatra an'io izy nefany le vokatra tsy alain'ny fanjakana any le izy any manina tsy alain'ny fanjakana aloha zavatra ray iny azo ny fanjakana nalaina iny dia respecter le cahier des charges dia mitombo hatrany ny vokatry ny Madagascar fa metsara velatsy le fitondram-panjakana ao misy resaka koa zany misy mitsikombakomba miaraka amin'ny compagnie pétrolière. Ratsaivina tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nilaza Iany Rajoelina fa ho foana délestage ao anatin'ny 9 hatramin'ny 20 volana ho avy
ka miantso ny mponina Antananarivo anapaharetana ny tenany. Efa ifarana tiany taona 2024 vao maika aza miamafy ny délestage eto Antananarivo. Fa sarotra ny iny fa iverina amintsika malagasy ireo nosy malagasy mpidon'ny frantsay hoy ny antoko politika otrikafo androany raha nampiantso mpanao gazety na nifirafitra ireo mety ho délégation ho any Frantsa aza dia efa makely finoana sahady raha ny fanazavana Asinandria Malala sy Mateo Prinsiatra. Raha tsy misy ny fiovana dia amin'ny fiandohan'ny volana Novambra ho avy izao no anatanterahana ny fionan'ny solitena malagasy sy ry zareo frantsay andinihana ny famerenana ireo nosy malagasy bodon'ny frantsay ireo. Fionana fandroany eo amin'ny firenena rotonta ity fionana izay atao any frantsay ity taorian'ny fionana ateny Andafiavaratra. Tsy azo ekena ny fiaraha-mitantana hoy ny antoko otrikafo ary raha jerena sy fakafakaina dia tsy manatena vokatsoa amin'ny fionana fandroany io izy ireo. Tsy miandrandro vokatsoa ho amin'izay vokatry ny fifampidiniana eo zahay satria le izy ny manahirana aloha le tany atsika na ny toerana anaovana azy ary any Paris zany dia efa metrahana fanontaniana sahady hoe olona mibodo ny taninao ve fa avalinao mivantana nefa any amindray ianao ny andeha andadilady anao ny fomba anesorana azy eo amin'ireo nosy malagasy ireo zavatra tsy lojika zany. Zay nefa efa elana n'olo-kevitra hoe raha ohatra ilay izy tsy eto Madagasikara azo heverina tsara koa nge no mitady toerana tsy miandany na hoe neutre maninona ohatra tsy natao tao amin'ny fiben'ny firenena mikambana any New York satria reny aloha zany ny toerana hita hoe tsy mitaniry lany lojika fa zanylay moa mbola afaka hiadikevitra. Ny faharoa dia ny hoe hiady ny analany la Frantsa ao amin'ireo nosy malagasy ireo tsika nefa ny fampandrosoana ny firenena mbola akinina betsaka aminy amin'ny alalan'ny trosa sy ny karazany dia hoy izay hoe ohatra no revirevy ihany nylay mpitondra mpanjakana fahatelo sady farany dia hoe sarotra ny eritreritra hoe olona manana zoam-pirenena frantsay ny andeha hifandinika na hifandresy lahatra amin'ny la Frantsa anala azy ao amin'ireo nosy malagasy ireo. Fantatra fa totosa androany maraina ny famindram-pahefana teo amin'ny minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha Richard Andriamandrato sy ministry ny raharaham-bahiny Vonjimaika ny jeneraly Richard Léon Rakotonirina ka inona fa ity farany no hitarika ny délégation malagasy ho an'ny Frantsa raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany. Fanotokanana omaly ny lycée mpanjakana iray tao Arivomamy tao niteraka olana nefa ny mikasika ny lanonana raha nambaran'ny solomam-bahoaka voafidy tany an-toerana ny sekoly ao Arivomamy saingy ny lanonana fanokanana kosa tany Amiarinarivo no natao. Jessica Miray sy Tahirinena no mitondra amintsika izay vaovao izay. Ity ilay sekoly eto Mangatany Arivomamy vola famatsimbola avy amin'ny solomam-bahoaka enany sy ady no nananganana azy teny taona 2024 ary rehefa ny taona 2024 ihany dia vita ny trano. Natao lycée teknika anampina ny mpianatra aty ambanivohitra. Efa tamin'izany no tokony nosokafana ny sekoly saingy narirarira any. No tanterahina omaly araka izany ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ity sekoly ity. Ny mahagaga nefa dia raha eto Mangatany Arivomamy no misy ny sekoly dia tany Miarinarivo no natao ny fanokanana. Tany ihany koa no nalorana ny seza sy ny W avy amin'ny orinasa tsy miankina iray. Inona ny antony? Inona ny atahoranareo ilay voakana Arivomamy? Satria tsisy ninina vitanareo tao Arivomamy. Dia any Arivomamy aty Arivomamy ny sekoly eo Mangatany hitako pahabe maso be eo dia nilazaina fa any Miarinarivo ny kabary no atao any izy menakavy ny kabary ditsy zany fa aora. Tsy tanatrika ity fanokanana ity araka izany ny solomam-bahoaka voafito amin'ny distrika ny Arivomamy. Raha ny fantatra ihany koa mantsy dia nosokafana omaly ny sekoly saingy mbola amin'ny taona ho avy vao handray mpianatra. Ny tao anatin'ny taratasy tamin'izany ihany koa dia milaza fa lycée teknika ity saingy natao hiompana amin'ny fambolena sy fiompiana indray. Lohahevitra maro no voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity ao anatin'ity fanadihadiana ity no amtinana aminao ireo lohahevitra telo anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana androany Mialy Iraronombana sy Toky Ramala. Niteraka resabe ny fifadian'ny sainam-pirenena nandritra ny famoahana ireo mpandrarahany fonja tany Tetezambava izay ny minisitra fitsarana mihitsy no nitondra azy. Amin'ny mahamanam-boninahitra teo anivon'ny tafika malagasy azy dia naneho ny heviny mikasika izany indrindra ny solombavam-bahoaka Emiliana Amboasalama. Na intsy izy raha nilaza fa tsy fanajana ny fiandrianam-pirenena ireny zava-misy ireny. Porofo ihany koa ireny afa tsy mandeha amin'izay laony ny fitantanana ny raharaha-pirenena.
ny sainam-pirenena ho an'ny firenena anankiray dia marikilay firenena anankiray ary marikilay fiandrana le firenena. Ka raha mena zay fijoroana nataonao ambany dia nitikan'izany fanaovana tsintsina le firenena ary mioaka le firenena zany. Matiasina le firenena, ianao zany notrany hoe trahira an'ilay firenena zany. Hita mihitsiny fa na ny tompon'andraikitra ambony ao amin'io sekoly io na tompon'andraikitra ambony zay nanatrika teo tonga dia omeko tsiny satria tsy maintsy misy tafika sy zandary nanatrika an'io zavatra io tany dia tokony nahita hoe mivadika ane ty zavatra ty fa io zany lasa hoe mandeha ho azy fijerena kory fa hoe efa mety io tika fa amin'ny zavatra kely ohatran'ireny no tsy manana rigueur, tsy manana zany atao hoe souci de détail zany dia ahoana mo no atokisana anao amin'ny zavatra ngeza be fa ianao mitazona an'le commandement lehibe any départementan'ny fitsarana tena misy marina ve ny rigueur amin'ny fitantanana ny raha-mpanjakana eto Madagasikara satria raha ao anatin'ny ministèran'ny fitsarana sy ny tamin'ny administration pénitentiaire aza misy andreny zavatra eny dia manahoana ny fitantanana raha-mpanjakana amin'ny kapobeny. Ankoatra izay, solotena ny mponina iray avy any amin'ny distrika mipetroka ihany koa no ny vahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja nitondra ny marary azy ireo tamin'ity androany ity. Miaina anaty atany sy mosary tanteraka efa ho 3 taona izao ireo mponina ny toerana araka ny fitantarany. Indray mandeha isan'andro sisa no misakafo ireo zaza sy ankizy vokatry ny zava-misy. Ny tsy fahampiana sy ny fahasimban'ny fotodrafitrasa toy ny tohadrano izay sakana tsy hahafahan'ireo tantsamam-boly no antony voalohany mahatonga ny mosary ao amin'ity distrika ity araka ny voalazany hatrany. Efa tsy misy mangahazo maniry tsony ao anatin'ny distrika mipetroka. Tena misary aloha betroka satria na ny vary na mbolena nandritran'izay 3 taona zay dia efa tsy nisy. Tsy nisy tsony zany ny vary ho hanin'ny olona, ny amidy moa dia efa tsy misy raha teo. Dia inona ny zavatra tena mahatonga le misary? Tsy ampy le fotodrafitrasa. Barazina ambaro zany any Andriry zany mbola nandeha ny rano talohan'izany 30 taona latsa-datsaka zany fa taty aoriana zany dia tapaka tanteraka le rano makaty anatin'ny commune urbaine. Tsy afaka mamboly ny olona, tsy afaka manao nininona ny olona satria maina ny tany, karakaina ny tany. Raha mitoy izao misary ao Betroka zao any amin'le Jangany, any a Benato, any Ambinda, any Anakafy, any Sonala, ny 30% ny olona tompoko dia mandeha amin'izany fahafatesana zany. Mba avitao aloha amin'ity manda iray efa ho lany tea zay zavatra tokony mba amenona nireo misary mba handeha fasomasom-boly dia mba hazaraina mangarahara ho an'ny mpamboly. Ireo fahoriana sy fijaliana iainan'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy ireo no antony goavana tsy tokony ambanimbany ny olom-pirenena hisoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana sy haneho ny safidiny amin'ny taona 2024 ho kosa ny faneho-kevitry ny olom-pirenena iray. Miankina amin'ny safidiny tsirairay no isian'ny fanovana sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena na tsia. Tony tanako ny olom-pirenena tsirairay mihitsy no anaty atoko na tsy ao anaty atoko tsy tokony ho kivokivy mihitsy amin'ny paikady ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao satria paikady fanjakana mihitsy ny anakivy ianao le hoe fifidiananao karakaraina izy ity dia mety eritreritra ny sasany hoe izay nge raha ninona nataona eo tsy tia vato rotsaka ity ange ny severy amin'ny tableau ery raha pitso na ravaka pitso fa dia izao dia anitanako ny olom-pirenena eo aloha le mpitondra amin'izao fotoana izao ataontsika ny andidy manandrify antsika amin'ny maha olom-pirenena antsika fa tsy manakana antsika mihitsy zany ikatsaka mandrakariva ny aiza ny asoan'ity firenena ity amin'ny fotoana inona no hipotrahantsika anehoantsika ny hevitritsika fa tia ny lala mahitsy tena tokony izoran'ny firenena ary eo no apresiako ny mpikambana rehetrarehetra mandrafitra ny fanamafisana ny fionan-tom-pirenena tokony hiezaka malaky dia malaky amondrana ny hery ary hiezaka ihany koa amaritra hatrany amin'izao fotoana izao mba tsy ho tara zany indrindraindrindra hampiakatra ny moraly ny olom-pirenena satria aza diny fa tena misy fiatraikany tanteraka any amin'ny olom-pirenena mihitsy io ataon'ny mpitondra io fanakanana mpanohatra tsy haneho hevitra io voalohany io fa firairana fa efa ho lany izy amin'ny fifidianana satria tsy misy afaka andresy azy amin'ny fifidianana manaraka io dia io zany mila mamailo antsika io ary izay zavatra zay mihitsy no tokony ezahana ten'izao sady mandraina ndraiky zany ny olom-pirenena tsirairay no tokony efa hanafaingana ihany koa mpitarika politika ampiseho ny firaisan-kina malaky dia
Fa miverina mivangongo indray ny fako eto andrenivohitra volana maromaro izay tsy hita ireo fiara narantany gamben'ny tanàna fony izy nandray ny fahefana tsy ara-tsahivina fa efa mitovy loko politika ny ben'ny tanàna sy ny fanjakana foibe ka tsy tokony hanana olana amin'ny resaka solika sy ny maro hafa izy ireo handeha arahantsika ato anatin'reto arindra tsara tsy akiteniteny manaraka ireto ny fampanantenan'ny ben'ny tanàna sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Président Radjoel Lamena en Savan commune. Allô hiver dans la commune dans Samva. Tsikayan no mikarakara fak metsa tsy mety. Amzay tsy mifanilika ndraiky to. Allô ataony commune. Rehefa vita ny asa, voaroaka ny fako faly ny tanàna. Raha tsy voaroaka ny fako dia tongava ty miben'ny tanàna ny tompona ndraiky raha tsy vita ny asa. Fanankalazana omaly teny Akorondrano ny andro iraisam-pirenena ho an'ny firenena mikambana etsika maro no nanamariana izany sy ataony fanomezana loka ho an'ireo tanora nanana tetikasa izay notohanina ny firenena mikambana fa ihany koa nanamafisan'izy ireo ny fifandraisana amin'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny ny fampandrosoana sary sy rindratsara ny Manoho Randriamanana. Fanambo napetraky ny firenena mikambana tao anatin'izay 7 taona ny jorony izay ny fametrahana ny filaminana manerana n'izao tontolo izao. Isan'ireo firenena raika amin'ny 10 tafiditra ao anatin'izany Madagasikara. Miray hevitra amin'ny fampivelarana izany mba tsy hiverenan'ny ady lehibe atony ny tany aloha intsony. Namafisany olo tena maritry ny PNUD izany nandritra ny fanamariana ny andron'ny firenena mikambana eto Madagasikara. On ne voulait plus voir un retour à des guerres mondiales de taille que nous avons vu lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la journée, l'importance de la journée, c'est de reconnaître les partenariats, l'importance de travailler ensemble avec les États membres du système des Nations Unies pour travailler sur les questions de la paix, du développement, des droits humains en vue de créer une vie meilleure pour l'ensemble du monde. Nanamarika ity fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny firenena mikambana teto Madagasikara ity ny fanolorana loka ho an'ireo tanora nanana tetikasa momba ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana maritra no karakarain'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no tohanan'ny firenena mikambana. Vaovao manodidina ny toetry ny andro kosa indray efa miditra tsikelikely amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Any amin'ny tapaky ny volana Novambra any vao tena ho betsaka ny rotsakora na ho ny avy eo anivon'ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro avy ny avinaina ho roa hatramin'ny 3 kosa ny rivodoza mety akasika ny Madagasikara ho amin'ity topa-havaratra ity ny antsiprian'izay. Nanamarika ny fanombohan'ny herinandro ity ny fiavian'ny rotsakorana tamina faritra maromaro teto afovoantany. Mariky ny fiafaran'ny vanim-potoana ny ririnina izany ary miditra tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Somary azo vahana ny avandra amin'izao fiatombohana izao noho ny hafanana somary ambony. Any amin'ny tapaky ny volana Novambra any kosa vao tena ianiko tanteraka ao anatin'izay fahabetsahany rotsakorana izay isika. Antsika eto amin'ny aty voatany zao ataontsika analamaga manokana raha tena hoe fiandohany fahavaratra dia any amin'ny 3 andro ny herinandro fahatelo any amin'ny volana Novambra
no tena hoe misy fiandohan'ny fahavaratra zany a fa ao anatin'izay fotsiny no somary maherihery vaika zany ny oram-baratra amin'izao fotoana zao a nizao koa somary ny tena miteraka zay araky n'izay hoe mety hiteraka hatramin'ny avandra zany indraindray faritra sahatsasany a indrindra amin'ny faritra tena avo zany aloha ny tena ahitana an'ilay avandra dia ny tena mahatonga any koa mifangaro ao zany ny tena hafanana somary ny hafanana zany amin'izao somary tafakatra ambonimbony mafampana kokoa ny atmosfera mony amin'ny toerana avo a dia mora kokoa zany ny latsahan'ny au lieu de orana no milatsaka dia tafalatsaka aloha zany ny avandra satria mahery vaika zany ny oram-baratra dia milatsaka ny avandra kokoa zany mahazo vahana amin'izao a noho ny amin'ny hoe tena ato fahavaratra ary ny mikasika ny rivo-doza mety handalo eto Madagasikara kosa indray dia vinavinaina oroa hatramin'ny 3 eo ny rivo-doza mety akasika ny Madagasikara. Ny rivo-doza aloha zany a raha ny vinavina efa naparitaka dia hoe tsy dia mahery vaika amin'ity misy ny fiforonana ino zany tsy maintsy misy a fa le akasika Madagasikara zany no somary ny morotsiraka tsinanany iny amin'ny ankapobeny ny voakasika zany a dia misy ny fiforonana aty amin'ny lakandrano Mozambika dia misy ny aty amin'ny ina moa Océan Indiana dia ny aty amin'ny Océan Indiana zany amin'ny ankapobeny a somary manaranara tsisy ny amin'ny morotsiraky ny any iny hoan'izay akasika atsika dia rokatra amin'ny 3 zany farafahabe zany no vinavinaina zany ho an'izay akasika atsika. Ao anatin'ny 3 andro manaraka mbola itony rotsakorana eto afovoantany sy ny any amin'ny ilany andrefan'ny nosiny mbola maina tanteraka kosa ny any amin'ny faritra Tsinanana raha ny vanazavana trany. Iverenantsika kely ny vaovaon'ny sosialy manohitra ny fandoavana ny ofanitsena amin'ny SMZD na ny Société Municipale de Gestion Digitale ny mpivarotra etsy amin'ny tsena Pavillon Analakely nampiantso mpanao gazety teo anolohan'ny tranompokon'olona Analakely izy ireo androany tolakandro tsy mangarahara ny nanomezana ny tolotra tamin'ity orinasa ity ka izay no anoheran'ny mpivarotra sy Jessica Miray Sita Irnena. Manodidina ny 720 eo ny tsena eto amin'ny Pavillon Analakely. Raha ny nambaran'izy ireo efa vita soniny alarobia teo niaraka tamin'ny commune ny hanomezana ny ofantsena ho an'ny SMGD na ny Société Municipale de Gestion Digitale. Tsy ny raha nidinika tamin'ny mpivarotra nefa fifanarahana io fa notapahiny filohan'ny fikambanana samirery. Ka tsy manaiky araka izany ireto mpivarotra ireto. Raha ny fidin'ny délégué zay tompoko misy ny président raha ny tena izy ny tena ara-dalàna sy ny marina dia maka ny hevitry mikambana tompoko vao manapaka hevitra anankiray. Tamin'ity indray mitoraka ity tsy tokony ho tonga amin'izao tsika fa olo-tokana zany ny présidentinay mihitsiny no nanapa-kevitra hanao soniny convention iarahantsika mahalala fa ny convention zany zava-dehibe ekina ny ain'ny Pavillon gaga nefa zahay fa solotena vitsivitsy no afaka nanatrika an'izany fanaovana sonisy nanapaka an'izany. Tsy nisy mihitsy fampahafantarana ny mpikambana teto amin'ny Pavillon izay heverina hoe ireo mpikambanareo raha izay tokoa no marina no nametraka n'ilay présidente ny fimpava na reo bran ny fimpava reo. Tsy nisy fampahafantarana ny olona hoe misy zavatra ohatran'izao izay ny fampiresahana tamin'ny tao amin'ny lapan'ny tanàna dia aiza ho aiza satria raha ny marina zany ny mpitarika tompoko na inona zany fikambanana taritiny aminay ny atao hoe mpitarika dia amin'ny mampitarika azy zay mpitondra teny fa tsy mpanapa-teny. Tsy misy mangarahara ary tsy mazava amin'ny mpivarotra ny mikasika ilay orinasa SMGD. Antony anoheran'izy ireo ny fanomezana ny ofantsena aminy. Ny fitantanana amin'ny tsena mangarahara sy fampandrosoana no tianay ao atao. Ka tsy anaiky zahay nefa manaiky kosa raha ohatra ka miditra direct any amin'ny kitapom-bola mpanjakana tompoko ny vola zay miditra zay eto amin'ny Pavillon satria raha miratase direct amin'ny finansana ny trésor tompoko ny SMGD dia ekenay fa raha ohatra kosa société privée no andoavanay ny ofatsenanay ataoko fa tsy ekenay zany tompoko zay ny mahatonga anay hoe hitaka ny braon-tsena zay fandoavanay ny ofatsena hatramin'izay. Efa miteraka olana hatrany ny mikasika ity orinasa SMGD ity saika manohitra ny fanomezana ny fitantanana amin'ny avokoa mantsy ny mpivarotra amin'ny tsena eto Antananarivo renivohitra raha tsy laza afa-tsy ny tsena eo Isotry, tsena voninkazo Anosy sy Namontana ary nanao esika fanoheran'izany avokoa ny mpivarotra ny volana Jona lasa teo.
Fa mbola menjandro tanteraka ny tady eo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny sendikany prakitara amin'izao fotoana izao samy miziriziry amin'ny fanapakevitra raisy ny andany sy ny ankilany. Ny ministry ny fitsarana milaza fa handray fanapakevitra ho an'ireo prakitara manao fitokonana. Ireto farany kosa milaza fa tsy hijanona ny fitakiana raha tsy misy valiny mahafapo avy amin'ny ministera ny Antsiprian'izay. Mibaribary ny fitanilana amin'ny famahana ireo olona ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ho ny sendikany prakitara androany. Rehefa nipitsara ho izy ireo no manao fitakiana sy mangataka vahaolana any amin'ny ministera dia tsy andrenesam-peo mihitsy ny ministry ny fitsarana ary vao vamangina any ambadika any ny olan'izy ireo. Rehefa izay kosa no mitaky ny zonay dia antsoizay sy raha matahoratra ny valiny. Raha natsiaro ianareo dia ny SMM na ny sendikany mpitsara eto Madagasikara no namoaka voalohany fa tsy hanao an'iny JSN izay opération copie karapanondro izay ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao io. Notoanako zany teny zany hita-poko hita-pirenena zany nanao déclaration de soutien tapabolana nefa tokony nandehana n'iny zavatra iny tsy nanao ny SMM, tsy nisy na teny ray mivoaka amin'ny vava ministre, tsy nisy note nivoaka, tsy nisy réquisition. Novana maimaimpona tany mangingina tany ny olan'ny SMM dia nanao déclaration ndray fa tsy izy nisakana amin'io JSN io dia nilamina satria vova mangingina ny adiny. Fa rehefa izahay no teny nisy fiaonana impiry ka natapalatsaka tao anatin'ny fitokonana iny 2 jours fotsiny dia nandeha ny réquisition. Avy eo mivoaka ny noty manala ny asanay izay napetraky ny lalàna aminay. Mbola marina, mbola ara-dalàna foana izany amin'ny fanjakana izay misy natao hampanjaka lalàna eto Madagasikara. Zany no mampiseho fa rehefa ny vavety no mitaky azo alamina maimaimpona fa rehefa ny mpiasa madinika dia kendaina amin'ny tendany ampiororona ary tsy miova mihitsy ny déclaration ministre chaque intervention izay ataony fa dia izay foana tapahana ny karama isy sanction pénale isy an'izao sisy an'izao izany hoe tsisy fahavononana ihany zany amin'ny fanjakana izao olana izao. Isan'ny fivoriam-biatsy ara-potoana ho ataon'ny sendikany prakitara eto Madagasikara ho amin'ny rampitso miankina amin'ny fifampiresahana izy ireo sy ny ministry ny fitsarana natao androany hariva teo ny mety andraisana izy ireo fanapakevitra mikasika ny toy ny fitokonana. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray trano manodidina ny Enjato atao amin'ny faritra fitrandrahana vato ao Andranomavo Andranomely district Anakazobe no potoky ny afo ny faran'ny herinandro lasa teo afandroany izao no nitrangana firetana atao amin'ity toerana ity ny voalohany dia afo no entin'ny tafiotra raha tsy mbola fantatra kosa ny anton'ity firetana faharoa ity tsy nisy ny anana fohy fa tovolahy roa kosa no nosambory ny fokon'olona izay no heverin'izy ireo fa tomponantoka tamin'ity firetana ity. Eo amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany dia tovovavy roa no niaran'ny avono tamin'ny fomba fianao-vibiana tao Manombe commune Andohany Lakaka district'ny Osy ny alahady lasa teo. Ialandeha anaty bariny iray aman-drenin'izy roa vavy raha ny angomavao no niaran'izao avona izao. Omaly alatsinainy vao hita ny vata mangatsikan'izy roa vavy rehefa natao ny fikarohana. Rehefa natao ny fizahana dia tapadoha izy roa ireo raha toka tsy nisoritra fanoranana kosa raha ny fanazavan'ny mpitsabo tsy fantana mazava ny antony fa efa misokatra kosa ny fanadihadiana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Raha mavao ny kolotsaina kosa indray tanteraina amin'ity herinandro ity ny herinandro ny Avatsa UPM ao amin'ny tranomboky pirenena nosy hetsika izay efa fanaon'ny fikambanana isan-taona. Anisan'ny manamarika ny hetsika tamin'ity taona ity ny firesahana ny boky izay navoaka ny mpikambana manodidina ny 30 Jessica Miray sy Tahirina. Ny 9 septambra 2025 no niforona tao amin'ny radio Antananarivo tao Antaninarenina ny fikambanan'ny poety sy mpanoratra malagasy na ny Union des poètes et écrivains malgaches. Tsy maintsy natao tamin'ny teny frantsay ny anaran'ny fikambanana tamin'izany no isika mbola teo ambany fanampahany frantsay. Efa taty amin'ny taona 770 vao nampina ny anarana hoe Avatsy. Izany ilaina tamin'ny hoe vita tomboka avatsy, midika ihany koa mikorina anaty rany asa soratra. Nivoatra trano ny fikambanana tao anatiny izay 70 taona ninjoroany izay. Zany hoe misy taranaka samihafa tao anatiny tao fa izay fomba fijery ny toviana aloha dia hoe misy atrikasa tanterahanay anatsarana trany ny hay fanoratry ny mpanoratra.
arak'izay voalazako izay hoe amanarivony ny taranaka mifandimby tao fa raha ny fanisana farany dia 300 eo zany miaraka amin'ny sampana rehetrarehetra ny isan'ny mpikambana dia mbola voanitombo ary zany satria mandray mpikambana izay moa zany isan-taona fandraisana mpikambana. Hita ato amin'ny efitrano doxa tranombokim-pirenena anosy avokoa moa ny fampiratiana mikasika ny tantaran'ny fikambanana mandritra ity herinandro ny avaza UPM ity izay farana ny sabotsy izao. Misy ihany koa ny sangan'asa ny mpanoratra ao anatin'ny fikambanana. Ny fanahy no olona izay manana fanahy no mahay mandanjalanja, tsy manam-pasahiana amingana ny jamba, tsy mikasa akory anompa ny marenina, tsy manambana ny mona izay hita fabatenina. Izay manana fanahy tsy manambaka kely, tsy mamitaka ny bado na koa mampiasa hery, tsy misetrasetra amin'ireo marefurefo, tsy tia kolikoly na dia mpanefoefo. Mahalala ny azy, tsy maka ny an'ny hafa, mizary izay masoa fa tsy mifosa raha mitafa, miezaka mamaritra sy mandrafitra ny hoaviny fa tsy ny momba ny hafa no karoy ny tadiavina. Izay manana fanahy mahalala henatra, mahalala tahotra tsy mba mietraketraka, mahafantatra ny tody mino ny fisiny, mandala famarinana ny soroka ny tsiny. Izay manana fanahy tsy manohana dahalo, tsy mijoro ho mpamatsy any reto fahavalo, tsy misompatsopatra ny mpiaramonina aminy fa miezaka mikiry milofo asony taniny ery Arilala Andriamamonjy. Vavao ny fanatanjahantena kosa ny gadona omaly alina teto Tanindrazana ireo délégation 15 makila 10 rehefa avy niatrika ny lalao fifanitsanana tamin'ny rugby Afrika Women's Cup ny 12 hatramin'ny 12 oktobra lasa teo. Ny bata amboaratrany ny ekipa pirenena malagasy nandritra ny lalao roa izay nataony ny fanandrinany tamin'ny Senegal sy Tunisie. Hiatrika ny vondrona A izay ahitana ny Afrika Atsimo sy Namibia araka izany ny makila 10 ao anatin'ny fiadina ny amboarany Afrika 13 ivondrona io dia efa tafiditra sahady anatin'ny fifanitsanana iatrehana ny tompondaka maneran-tany ka izay mandresy eo no hibata ny amboarany tompondaka ny Afrika ihany koa. Pejany maresaka iraisam pirenena no amaranantsika ny fampahalalam-baovao. Rishi Sunak no Prime Ministre Britanika vaovao nanolo ny Liz Truss lasa aloha ny fanendrena azy raha tokana izy izao no vinavinaina ho firosona amin'izany hisy ny fiovana lehibe eo amin'ity firenena ity raha ny kabary nataony Prime Ministre vaovao. Avitra Solonaibe Andry Rakotomalala. Noraisin'ny mpanjaka Charles III ny maraina teo tao 10 Downing Street i Rishi Sunak izay notendrenao Prime Ministre n'olo ny Liz Truss. Izy no Prime Ministre zandry indrindra tamin'ny tantaran'ny fanjakana Britanika satria dia amin'ny 12 taonany izy ankehitriny. Efa niasa tamina banky rehefa ministra ny fitantanam-boly Rishi Sunak mialohany nanendrena azy Prime Ministre izao. Izy ihany koa no mitantana ny Grande-Bretagne voalohany eo amin'ireo zanatany Anglisy no izy teratany Indianina. Taoriny fifampiresana tamin'ny mpanjaka Charles III no nilazany nandritra ny kabary nataony fa isy ny fanapahan-kevitra sarotra izay ho raisina. Ankilany kosa ny rarisoany izay andimby azy Liz Truss ka ny rary fahombiazana ho soan'ny firenena hatrany. Ratsahivana dia naharitra 7 andro ny nitondran'ny Liz Truss ka izao nametra-pialana izao. Andrasany indray ny fanendrena ireo mpikambana andrafitra ny gouvernemanta izay ho tarian'ity Prime Ministre vaovao ity. Atony mazatra dia ny fandarana aonamarina sy ny fandarana Global News ireo no arainao avetrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary iny amin'izao mitondra ny lohateny hoe larainina ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.